Tanjon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Aronjono ny ahazon'ny Malagasy mitrandraka maharitra ho lovain-jafy ireo harenan-dranomasina. Mifanandrify amin'izany ny atrikasa fifampitoniana sy fifanakaloza-kevitra amin'ny fomba natsarana ny fitantanana sy fitrandrahana oratsimba na langosta izay nahitana ireo mpisehatra sy mpiara-miombonantoka avy amin'ny faritra Anosy, Androy, Atsimo Atsinanana ary Atsimo Andrefana. Ny 14 Oktobra 2024 lasa teo tao Soahena Tolaniaro. Ahoana ny azoantsika tombotsoa maharitra isaky ny antanantohatra amin'io lalam-piariana io. Mahazo tombotsoa ny mpanjono, mahazo tombotsoa ny mpanangombokatra, mahazo tombotsoa ny mpanondrana any ivelany fa indrindra ny firenena mba tena tombotsoa ny malagasy ny fanagnantsika ny oratsimba zany ary maharitra ny fitrandrahana fa tsy ho lany rapitso. Anisan'ireo lohahevitra nodinihina tao anatin'ny asambomera ny tsy tokony hitrandrahana ireo oratsimba manatody, ny tokony hametrahana faritra tahiry arovana, toeram-panangonana sy fikajiana oratsimba manara-penitra, ny vidin'ny oratsimba eny amin'ny tsena ary ny fampitoviana, ny lalàna miatra amin'ireo mpisehatra rehetra. Manana sapam-pikarohana URL ny eo anivon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Aronjono izay miara-miasa akaiky amin'ny mpanjono. Nanao fikarohana andrana zany zay nametraka an'ireo langosta ireo mba hanampiaina ny mpanjono mba hialan'ireo amin'ny tsy fanaran-dalàna mahakasika ny capture ny OV. De izay vokatry ny fikarohana zay zao de nahitana fa eo amin'ny 2 semaines à 1 mois ny temps d'incubation na ny fotoagna fipetrahan'ny atody eo amin'ny tratrandreniny. De zay zao de afatsika magnampy an'ny mpanjono mba hialany amin'izay tsy fanaran-dalàna zay ary koa mba hialantsika amin'ny fatiantoko amin'ny production sy ny fatantikara-bola koa. Nofaranana tamin'ny fitsidiana ifoton'ny fokontany modely amin'ny fananan'ny mpanjonom-piany fanjonoana oratsimba teny Saint Luce na manafiafy ny atrikasa.